tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia mbola fifaliana ho antsika riavana ny azontsika mionety indray amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ary dia sorantsika mandraka rivan'Andriamanitra tompontsika ny fanomezana izany. Ny faniritsika hatrany dia mba ho loharam-pitahina izay hanovozantsika hery ho an'ny fonontsika ary famelombelomana ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra ny fandaharana toy izao izay mbola hamanginy ny tompo antsika tokoa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia tsy mba handaro foana amintsika ny nanomezana antsika sady ity herinandro voalohany amin'ny ady 28 ity izay fotoan-dehibe taom-baovaon'ny fiangonana ho fiandrandrana sy fankalazana ny fahatongavan'ny tompo eto amintsika dia Jesosy Kristy teny tonga nofo ka nonona tamintsika ary mbola tonga honina amintsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia mba ho hitantsika tokoa ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana araka ny Jaona 1:4 dia hery mahavelona sy fahazavanaina izay midina avy any ambony avy amin'Andriamanitra ho antsika. Andriamanitra mamangy ny olony. Izany no noahividehibe izay nompanjintsika. Nandritra izao herinandro voalohany ho fankalazana ny nahatongavan'ny Mesian'Andriamanitra miseho amintsika sy mamangy antsika ka nahatanteraka ny teny fikasana lehibe izay nampitondrain'ny tompony anjely manao hoe fampamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Liko 2:10 Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika ny fanerasera tamintsika mba hitondra famonjena ho antsika. Izany no mpamonjy tonga ho antsika, teraka ho antsika, nonona tamintsika dia Andriamanitra amintsika ary Andriamanitra ho antsika. Famangina lehibe tsy roa amantany zany ry havana izay mbola handraindrayntsika indrindra amin'ny andro ankehitriny. Ko amin'ny alalan'izao vanim-potoana ny ady 28 izao izay tsy inona fa ny fahatongavan'Andriamanitra, izany no handraisantsika fahazavanaina vaovao dia ny fahatanteran'ireo teny fikasana lehibe izay manambara fa Andriamanitra tsy mbola nahafoiny olona sanatria fa tia azy indrindra ka mbola misahirana hamangy azy, hitady azy, hamaly ny etaetany, hanome azy ny hanina sahaza azy. Dia ny fitiavan'Andriamanitra izay mamonjy azy, manafaka azy ary mamelona azy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa ireny teny fikasany ireny no teny mametoky sy mamelona fanantenana fa tsy mbola ritra tsy akory ny famindrampon'Andriamanitra amintsika olony na nitsoka ny fanekem-pamonjeny izay nataony tamintsika mpanota. Isaia 4:10 zany. Fa ny antony hahatongavan'ny tompo amintsika mamangy antsika dia ny anatanterahany indrindra ny teny fikasan'Andriamanitra mba ho teny tonga nofo ho antsika koa reny teny reny dia teny izay amarininy ho antsika amin'ny fanatanterahany izany.
nomen'Andriamanitra ny teniny mba hanatanterahany azy araky ny voasoratra hoe mba ho marina hianao raha miteny ary hahery raha manana ady. Romanina 7:1. Ny adin'Andriamanitra dia ny adiny mandresy ny haizy ny fahafatesana, mandresy ny tsy fahamarinana rehetra, mandresy ny asa ny ota zay loharano pahoriana ho antsika olombelona, ka mitondra ho antsika kosa fanafahana, ary fanafahana feno ary mandrakizay. Fa hoy Jesosy tamin'ireo zay nino azy, ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Jaona 5:2. Izany dia araky ny fanambarana zay nahatonga fiderana nataon'ny mpanao salamo manao hoe isaorana neny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Zay adikany hoe koa isaorana isan'andro any eny tompo. Fa raha misy mahavesatra antsika dia ny zavatra zay tsy zakatsika zany, dia Andriamanitra no famonjena antsika. Eny Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an Jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Salamo 8:7 ka hatramin'ny 20. Teny mamy indrindra zany ry havana, sady teny azo antoka indrindra. Fa efa niteny tokoa ny tompo raha naniraka ny mesiny mba hatanteraka ny teny manao hoe ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo. Mitoria teny somahafaly amin'ny Jerosalema dia ny tanàna fonenan'Andriamanitra izany, ka lazao aminy fa vita ny adiny, na koa tapitra ny fepitao-panimpony mitsahatra ny fanandevozana azy dia ny fanandevazan'ny ota sy ny famiraviran'ny devoly. Eny, lazao aminy fa voavela ny helony, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Isaia 50:1-5 zany. Ino moa ry havana ity hoe nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova na tamin'ny tanan'ny tompo? Tsy tanana hikapoka antsika izany. Tsy teny nafiatsika ho fanameloana avy amin'Andriamanitra fa famoram-po zay melany ny helotsika ary anaronany ny fahotantsika maro. Tsy teny fampiororona fa teny mamefatoky inambe. Zay no men'Andriamanitra atsika araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka, ny tompo zany, Jesosy zany, ho am'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona 3:7 dia izao tontolo izao zay nohoariny tamin'ny fitiavany. Andro fanavaozana ny famangin'Andriamanitra, ka mila fiomanana amintsika izany ry havana, nefa koa andro hanomezan'Andriamanitra toky lehibe. Ny toky zay meny dia ho an'ny olona zay mino azy, mihazona ny tenin'Andriamanitra ary tsy miala amin'ny fanompona sy ny fanarahana azy. Dia izany no nampiroaboavan'ny mpaminany Amosa fehizay hanao hoe amin'ny anaran'ny tompo, miomana hiaona amin'Andriamanitra ao ry Israely io. Fa indro ilay mamorona ny tendrombohitra sy manao ny rivotra ary mampafantatra ny olombelona zay heviny, dia ilay mahatonga ny maraina ho aizina ary mandiny fitoerana avo amin'ny tany. Jehova Andriamanitra ny maro no anarany. Amosa 4:2-13. Dia Andriamanitra lehibe, ary lehibe indrindra izy, zay nampandoalika sy nampiakohoka ny Nebokadnezara mpanjaka lehibe no amperora teo anatrehan'ny Daniela fehizay. Roabavanao hoe marina tokoa fa Andriamanitrareo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka, ary mampiseho zava-miafina, ka dia nahay nampiseho zany zava-miafina zany ianao ry Daniela. Daniela 2:7. Izany dia tamin'ny fotoana nampahafantaran'i Daniela ny nofin'ny mpanjaka Nebokadnezara zany, zay tsy hain'ireo olon-kendriny nambara taminy, dia ny nofiny ny amin'ny faharavan'ny fanjakany. Ahoana ary no tsy omanana manoloana ity mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo ity,
araka ny fanambarany boky apokalipsy azy ao amin'ny apokalipsy 7:11 vo indrindra ny fanambarany Isaia mpaminany raha nahatazana ny fahatongavan'ny Mesia izy iraky Jehova injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika, aoka hasandratra ny loasa rehetra, aoka hahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia hiseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra hiara mahita izany fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Isaia 40:7-5 zany. Ny fisehon'ny voninahitry'Andriamanitra dia afo masina zay mandoro ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Andro lehibe sady mahatahotra zany ho an'izay manohitra foana ny tompo, araky ny boky Malaky 7:17 fa jironaina sy fanantenam-pahavelomana lehibe kosa ho an'ny olona ankasitrahany dia izay mino ny anarany sy manondro sitraky ny fony. Ho azy reo dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko, hoy Jehova tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy, ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirehare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia handoro azy ny andro zay ho avy, hoy Jehova tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany na ao amin'ny elany, ary ivoaka hianareo ka hifaly havanja toy ny zanak'omby mifahy. Malaky 7:17-20 zany. Rehefa izany dia andeha riavana ho fitinitsika sy anteritsika raha teo ireo matoa-kevy dehibe zay finosiny hoe Andriamanitra mamangy ny olony, zay aloha ivi-dehibe ny mbanjinitsika nandritry ny ty herinandro voalohany amin'ny ady 28. Evi-dehibe 5 ary 5 faneso isika sady mifameno no ambarany olo hevitra io zay fitinitsika. Ny voalohany, vaovao lehibe mahafaly tokoa izany hoe Andriamanitra mamangy ny olony izany dia teny mpitiavana sy famoram-po zay milaza fa Andriamanitra tsy manadino ny olony fa mahita ny fahoriny sy ny fahantrany ary mihaino ny fitarainany, dia toy ny tamin'ny andro mpanandevozana zay nanjono zanak'Israely tany Egipta ka nanirahany any Mosesy hanafaka azy, araky ny Exodosy 3:7-10 zany. Hevitra faharoa ny amin'ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony. Milaza izany fa tsy misy hery n'Andriamanitra hafa afaka mamonjy azy, fa eo amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny famonjena azo antoka, zay nampirobava ny mpanao salamo hanao hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Salamo 7:7-5. Hevitra fahatelo ny amin'ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony dia fanambarana fa tsy mbola tofo amin'ny olony tokoa ny tompo, ka dia vonina ny hamela dia hamela ny helony dia ny eloko ny fiodinany taminy. Ko raha mahatsiaro toy ny iverina amin'Andriamanitra sy havana amin'Andriamanitra indray isika riavana, dia Andriamanitra vonina ny andray antsika. Toa ilay ray zay nahita ny zanany niverina tamika niazakazaka dia namihina ny vozony ary nanoroka azy,
sy nandidy tamin'ny taon-tranonanao hoe alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka mpiankanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary ento ny zanak'ombonina fasy ka vonoy ary aoko isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Liko atoko fa 5:12 ka hatramin'ny fahefa. Hevi-dehibe faefatra ny amin'ny famangin'Andriamanitra. Vaovao mahafaly ny famonjeny indrindra zany, zay mitaky fibebahana ho fanavaozana antsika, fanavaozantsika ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, fanavaozana ny fanolorana tenantsika hanompo azy. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo dalovana fa mahare. Fa ny heloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Isaia 7:12 ary amin'izany dia hoy ny Tompo mandidy antsika tokoa hoe amin'ny anaran'ny Tompo aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Ny hevi-dehibe fahadimy farany zay fonoso ny famangin'Andriamanitra antsika dia izy manavao ny fanekena amin'izay rehetra manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra. Ka dia miteny izy manao hoe rehefa afaka zany andro zany ho Jehovah dia ny andro ny fiodinantsika tamin'Andriamanitra ka nanafena ny tavany tamintsika dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pondy ary izaho Andriamaniny ary izy ho holoko. Araka ny Jeremia 9:13 ny 9:13. Ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony dia milaza fa Andriamanitra tsy vahiny amintsika intsony fa ho raitsika hitoetra sy onina ito amintsika ka manao amintsika hoe fiadanana ho anareo. Dia ho amintsika tokoa ny ariavana ny fiadanan'Andriamanitra zay tonga mamangy antsika fa izany no afatry ny advento Andriamanitra tonga amin'ny olony mitondra sy manambara ary mandidy fiadanana ho azy. Ary dia voninahitry ny anarany irery ihany izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjyntsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.